Alléluia. Tenez eo akaikinao hoe mino aho fa tena faly tokoa ianao hoe. Mino aho fa tena faly tokoa ianao. Dia teneno izy hoe tonga soa eto amin'ny toeram-pifaliana. Amen, amen, alléluia. Afaka mipetraka vetivety tsika. Sakafo ny baibolitsika ao amin'ny Proverbe chapitre 17 verset 22. Proverbe 17 chapitre 22. Amin'ny anaran'i Jesosy. Un cœur joyeux est comme un bon vide, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny furavoravo mahasalama tsara, fa ny fanakivy mamaina ny taolana. Teneno eo akaikinao hoe misy fahasalamana eo ambadiky ny fifaliana. Amen. Dia teneno izy hoe tsy misy antony mihitsy hoe tsy hifalianao. Amen. Tenin'Andriamanitra dia tena mazava. Raha atao amin'ny sekoly fanasitranantsika dia maro ny olona mampijaly teny ao anatin'ny tsy fifaliana. Amin'ny fiainana iainantsika amin'ny tany lazaina fa hoe lazaina fa mandroso ono dia ohatrany indraindray efa lasa mpifankatia mihitsy ny amin'ny endrika tsy fifaliana rehetra. Lasa ohatrany efa sakaiza mihitsy zany ny stress, lasa namanao akaiky ny dongidongy, lasa namanao akaiky ny sorisory. Dia avy enao gaga rehefa tonga ny hariva dia mararirary daholo ka hatrany tapin-doka hatrany paladis. Mbola teneno eo akaikinao hoe fa inona ary ny antony tsy falianao ty foana. Baiboly dia mazava mihitsy hoe manana safidy ozy izy zasy ianao. Safidy dia so ianao le olona manana furavoravo sa ianao le olona kivikivy lava. Dia ny tenin'Andriamanitra milaza fa tsisy zavatra azonao mihitsy ao anatin'ilay fahakiviana. Dia mety hiteny amiko ianao hoe kabetsaka ny zavatra mahakivy ahy. Dia hiteny aminao hoe nitondra soa taminao ve nefa n'ilay nahakivy anao. Efa nisy olona hitavaolana ve tao anatin'ny fahakiviana. Jera le compte bancaire anao dia kivy. Dia rehefa kivy ianao dia niova ny compte bancaire anao. Nisy olona nasososotra anao tany, kivy ianao. Dia nanovan'ilay olonanao ve le fahakiviana. Tesitreritra anao teny an-dalana teny. Nisy soa azonao ve le tesitreritra teny an-dalana noho le chauffeur tsy hainao akory izy ny anarany. Allo pitsikira kely mihitsika fa volan'ny fimohetsana manko hozy izy Jesosy hoe misy zavatra mivabe be ozy anatin'ny fifaliantsika. Ka manasafidy ianao ny kivy sy tsy hifaly amin'ny zavatra iveranao fotrany tsy metimety eo amin'ny fiainanao. Fa zao kosa ozy Jesosy manasafidy ianao ny faly ato amiko. Amen. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe hisafidy ozy ny anjara tsara mantso any Marta. Marta manompa an'Andriamanitra izy fa tsy hampifaliana. Misy koa ny olona mba mpandeha am-piangonana ihany, mba manao izay metimety ao am-piangonana ihany. Fa rehefa jerena ny fiainana isan'andro tsisy mahafalifaly anazy mihitsy fa teny an'ny tompo izy fangasa tsy hitanao mihitsy misy olona manao izany fangasa tsy mba hitan'ny pasteura mihitsy dia dongidongy eo sady manao ihany efa be dongy sorosositra sy ny sisa sy ny sisa. Fa ozy Jesosy za tsy afaka hitanao anatin'izay toe-po izay. Ka misy fanotroan'Andriamanitra miasa zany anatin'ny toe-pon'olona ravoravo. Mbola teneno any eo akaikinao. Fidio ele anana fo ravoravo foana. Amen. Misy fanasitranana be da be miafina ao ambadika izay zavatra izay. Tamin'ny école de prière moa tsika zaran'ity teny ity ao amin'ny Néhémie chapitre 8 verset 10. Néhémie chapitre 8 verset 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ils leur dirent: allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ne t'afflige pas ozy izy. Jesosy tsy miteny akory sanatria hoe tsy hitan'io zavatra manahirana amin'ny fiainanao io. Fa ozy izy Andriamanitra hoe raha tianao hiditra tsehatra eo amin'ilay manahirana anao dia mahaiza mifaly amiko ao anatin'ilay manahirana io mihitsy.
dia ozy izy Jesosy na tsy nanomana ninina aritsika ozy izy dia io ilay noteneniko anareo tondrany hena matavy. Io hena matavy io tsy niompany io omby io ianao tsy namono an'ilay omby koa, tsy nialetsena tany amin'ny Carrefour koa, tsy liana andro koa, fa tonga dia Andriamanitra fotsiny manolotra an'ilay fitahiana ho anao. Ka amin'ity volana ity tsy tian'Andriamanitra tsika marina an'ity taona ity anatiny hoe kivikivy, aiza ihany azy, nahoana ary izany fiainako tsy miovy omaly anio ry mandrakizay. Zay toe-po izay mihitsy mahatonga antsika tsy mahita ny tanan'Andriamanitra. Fa ozy izy ilay hira teo mitsangana ozy izy dia mifalia ao amin'Andriamanitra. Ilay fifaliantsika izany tsy ilay fifaliana amin'ny toetra ny amin'ny zavatra hita maso, fa ilay fifaliana amin'ny toetra tamin'ilay Andriamanitra namonjy antsika. Misy fotoana izany tsika mila mahay mampahery ny tenantsika, satria tsika manana ilay pampahery ao anatintsika. Teneno akaikinao, iza ary ilay pampahery anao hoe iza, fa ny masina nge mampahery ao anatinao ao foana. Fa mahatonga anao mitanondrikondrika lava io tsy renao fa ny masina. Dia mora ianao be tanondrika, mora ianao midongy, mora ianao be mononmonina. Laizainao fa ianona sy ianona daholo ny problème eo amin'ny fiainanao. Ianao mihitsy ny problemako. Ka zao mihitsy tsy zakako mihitsy ilay zao. Dia fetsonanao raha-pimenimena, raha-pimononmonina. Raha vindavinda. Jereo misy teny iray koa anatin'ny proverbe any. Ozy izy mahafinaritra be ozy mijery olona miramirandava, fa mba jereo ange ilay olona vinda lava ireny mampitaitsoaka. Ka ianao tokantrano dia vindavinda lava ireny ireny vadinao na te hanoroka anao ry mitsoaka izy. Dia noho ianao vindavinda makarary ny tokantranonao. Dia avy ianao vavaka ry amin'ny Jesosy mitana hoe Jesosy tsy miva misy ny tokantranoko. Jesosy amboary aloha ny tavanao. Tsotra be ilay izy. Fa raha ohatra ianao miramirana lava, tondra fifaliana lava ao tokantrano, izany no tenanao fa izay zavatra iray izay monja dia sitrana ny fiaina tokantranonao. Amen. Ino ilay vao mandray, ina moa ny anarany tony izay mivady moa tsy dia mpijery an'ireny. Ilay misy an'itony chiffre tony isam-bolana izy dia manao moins. Inana? Aka, ilay amin'ny banque relevé de compte. Sotra tompoko. Ny namanko ny compte ka ny an-danitra dia izay valy tsy dia anisy mpijery. Fa tiako tenena hoe ianao mijery ny valopony relevé de compte izany dia misy moins. Dia efa miova ny endrika eo, au fil mijery an'ilay liriny ianao dia miova ilay endrika eo. Dia apetranao amin'ireny chiffre ny levelany tokony fifalianao. Teneniny akaikinao hoe mino fa tsy hainao intsony izay zavatra izay. Dia misy indray koa ilay mametraka ny fifaliana amin'ny olona. Dia ilay olona rehefa tsy manao izay revirevinao dia iny ianao fa sososositra. Tsy avy amin'ny Jesosy daholo izany. Tsy toetra ny fanahy masina daholo izany rehetra izany. Afaka manao izay tianao ianao, afaka mpitoro teny faran'izay enjana ianao fa ianao ilay etsy foana tsy mba mifaly mihitsy, tsy mba. Fa eto ny ten'Andriamanitra milaza hoe misy fahasalamana ozy izy ambadiky ny olona ravoravo, ny olona faly lava, ny olona mizara fifaliana koa. Ianao tokony mpizara fifaliana fa tsy miandra mpifaliana foana. Iza ilay olona miandry mizara mpifaliana foana, ilay be dongy ireny. Fa misy zavatra kely. Iny ianao dia iny ianao tsy hita, tsy fantatra hoe inona ny ahoana sena fa izay indray météo atao trano aloha le ciel est gris indray aloha ato. Misy fotoana soleil ery ivelany ary fa ohatrany gris. Dia misy fotoana koa le olona aversa foana. Inona le aversa? Le susceptible, c'est motif vao misy zavatra. Jesosy nampijaliana izy dia fa Jesosy amin'teny fa arovo ny fonao. Ianao collègue-nao sy ianao miaro ny fonao. Ianao le olona ry amin'ny météoriste ianao niaro ny fonao. Dia manao tsy mety le olona dia iny ianao dia misy koa le tonnerre ireny raha tselatra. Ay. Dia misy zavatra be da be bloqué ao amin'ny fiainantsika. Fa hoy izy Jesosy ny olona mifaly ny tena marina dia ny olona reconnaissant amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fanohy amin'ilay taritin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsika misy fotoana manadino ny zavatra efa vitan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Tsika izany au lieu de mifantoka amin'ny zavatra tsy mbola nanantsika, mila tsika mifantoka amin'ny zavatra efa vitan'Andriamanitra.
dia rehefa mifantoka amin'izay hoe zavatra nataony Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy efa namoaka antsika tamin'ny tany Egipta, Jesosy efa zavatra be da be teo amin'ny fiainantsika. Rehefa izay foana ny saintsainao anatinao ao, velom-pifaliana foana ianao. Rehefa na dia mahita olona ary toy ianao, itsika indray aranga. Fatako Jesosy fa lizy nanao omaly ihany mbola anao anahy, anio ary mbola anao anazy rapitso hoe. Ninona tetikadin'ny Satana te hangalatra an'izay fifaliana izay, tsy ambinina toanko izay. Alléluia.